Ivadika eo amin'ny taranja tenisitsika zay manantanteraka ny fidinany tompontakany Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ity taranja tenisy ihany koa dia nanasa vahiny ny fandarana mahery amin'izao alina izao dia ny tale teknika nasionaly no hivahiny eto rehefa avy eo fa melo izay aloha dia anaraka ny famitinana ireo voka-dalao tamin'izany faninanana ho an'ny sokajy zandriny izany tsika raha teo amin'ny sokajy zazavy aloha dia mbola manjaka irandy eo amin'ny latsaky ny 7 taona vadika kosa ny lasa teo amin'ny lehilahy satria dia resy miaro zo zay tompon'ny anaram-boninahitra resy ny Marcel avy any Boeny. Mpandray anjara misa 770 amby zato ho an'ny sokajy izandriny no niatrika ny fidinany tompontakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja tenisy avy amina ligiparitra enina dia ny avy eto Analamanga Amoronmany Antsinanana Vakinakaratra Boeny ary ny avy any Otomatsiatra ny ara-dalana tamin'ity ho an'ny sokajy izany ity ihany koa ny sokajy veteran izay nahitana mpandray anjara miisa 370. Toy izao ary ny vokatra nandritra izany fidinany tompontakan'ny Madagasikara sokajy zandriny izany. Teo amin'ny latsaky ny 4 taona dia vosotra tompontakan'ny Madagasikara nandrehana solution randy rehefa nandresy any Sarika tamin'ny seta 2-0 9-2. Teo amin'ny latsaky ny 10 taona sokajy zazavavy ihany dia Itafangy Daniela vosotra tompontakana rehefa nandresy any Iranaivo Narindra tamin'ny seta 2-0 5-2. Latsaky ny 19 taona sokajy zazavavy Irandy nandresy any Zakina tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 12 taona zazavavy dia Itsantaniony nampiondrika any Zafindrakoto Mioty. Teo amin'ny latsaky ny 9 taona sokajy zazavavy dia Rakotobe Kristina vosotra tompontaka rehefa nandresy any Maoly Razakany aina tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny latsaky ny 9 taona ihany fa sokajy zazalahy kosa dia Robinson Andy no vosotra tompontaka rehefa nandresy any Ravony Andro Toky tamin'ny seta 2-0. Ho an'ny sokajy latsaky ny 19 taona zazalahy dia raha tsy mandresy Andro Toavina no vosotra tompontaka rehefa nandresy any Miarzo tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 12 taona Irakototrabe Asina niondrika nanandrola any Ranaivo Toky tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny latsaky ny 10 taona zazalahy dia tompontaka Ranaivo Toky rehefa nandresy Andrenatao Andro Tsiferana tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny latsaky ny 14 taona zazalahy dia Rabendrina Lantenaina Marcel no tompontaka ny Madagasikara rehefa nandresy any Rakotondrambo Miarzo zay anisan'ny vokatra tsy nampozina ity faninanana ity satria dia zareo avy any Boeny teto no voaositra tompontaka raha Rakotondrambo Miarzo hatrany no tompon'ny anaram-boninahitra hatramin'izay. Ho an'ny latsaky ny 18 taona Irakotoasy Zakina no vosotra tompontaka rehefa nandresy Andraolo sy Mamiora tamin'ny seta 2-4 Ho an'ny sokajy veteran kosa indray mihoatra ny 50 taona sokajy vehivavy dia Andre Anjafy Voangy Azio no vosotra tompontaka rehefa nandresy any Arahaga tamin'ny seta 2-0. Eo amin'ny sokajy lehilahy 50 taona ny mihoatra dia vosotra tompontaka Ramarosanina Daniela rehefa nandresy any Ramarla Leka tamin'ny seta 2-0. Mbola eo amin'izay sokajy izokony izay ihany mihoatra ny 30 taona sokajy vehivavy dia Rakotondrabako Sidonie niondrika nanoloana Andravolon'Irena Sarlinina Lili tamin'ny seta 2-0. Mbola eo amin'izay 30 taona ny mihoatra izay ihany fa sokajy lehilahy kosa dia vosotra tompontaka Rasolo Arfidy rehefa nandresy any Raivoavy Paulin tamin'ny seta 2-0. Ary ny mihoatra ny 50 taona ho an'ny sokajy lehilahy dia tompontaka ny Madagasikara Zafy Mahatratra Joseph sy tonga niatrika ny faninanana kosa Ramarla Leka.